Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Coca-Cola manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitra. Tokony hajaina ny lalàna velona eto amin'ny firenena mialohan'ny irosona amin'ny fividianana raha nambaran'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga nandritra ny fandalovany tao amin'ny TV5 Monde omaly tany Paris. Telo taona teo aoriana nipetrahan'ny Sinoa any Bealanana. Mody maka ny hevitry ny mponina Sinoa miaraka amin'ireo tompony ndraiky mpanjakana. Saritsariny satria efa nomanina mialoha ny olona akana ny hevitra momba ny fitrandrana bauxite d'aluminium any an-toerana. Ny tunnel nalozika eto Antananarivo indray no entina aminao ao anatin'ny fampalalam-baovao. Ny tunnel Ambanidia sy ny tunnel Ambohida. Vaovao iraisam-pirenena dia mpifindra monina 770 mikasa hazo any Frantsa no hita faty manamorona ny Tripoli. Tsy ampy ny fitaovana eo am-pelantanana hoy ny Croix Rouge any an-toerana ahafana mikarakara ireo faty. Ny andinindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy manasa anao ary hanaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia tokony hajaina ny lalàna velona eto amin'ny firenena mialohan'ny irosona amin'ny fividianana raha nambaran'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga nandritry ny fandalovany tao amin'ny TV5 Monde omaly tany Paris. Fanadina. Miomana amin'ny fanatanterahana fifidianana ho an'ny taona 2024 eto Madagasikara. Tokony hainga amin'ny fanajana ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena ny fanatanterahana ny fifidianana raha nambarany filohan'ny antoko malagasy miaramiainga nandritra ny fivahinianany tao amin'ny journal Afrique TV5 Monde. Tsy tokony hiverina intsony ny fanao tahaka ny fampiasana ny fahefam-panjakana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Tokony hajaina aloha voalohany indrindra ny lalàna miresaka hatranin'ny fifidianana isika ankehitriny. Hatramin'izao anefa tsy mbola voahaja ny lalàna eto Madagasikara. Na izahay eo amin'ny antoko malagasy miaramiainga azy nandritra ny fifidianana farany teo nametraka fitoriana tamin'ny fanararaotam-pahefana sy ny fampiasana ny fahefam-panjakana. Izany hoe nisy kandidata sasany ary ao anatin'izay ny filoha ankehitriny sy ny mpanohana azy nampiasa ny fahefam-panjakana hampandaniana azy saingy hatreto telo taona teo aoriana tsy mbola maneho ny heviny ny fitsarana. Izany hoe raha hiditra amin'ny fikarakarana fifidianana hafa indray isika anefa tsy misy ny antoka mazava dia tsy hitondra na inona na inona ho an'ny hoavin'ny Madagasikara. Tsy ekena ny mety hanemorana ny fifidianana indray raha ny fanazavany hatrany. Tsy ekenay mihitsy ny sin'ny fanemorana ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy hitanay izay ho tombony amin'ny fanemorana ny fifidianana. Tsy handray anjara amin'ny saritsary-pifidianana hemitra izahay. Taorian'ny motion de séance natao tamin'ny filoham-pirenena dia efa nangataka fanatanterahana fifidianana ny antokonay mba ahitana hoe ekeny rehetra ny fijanonana eo amin'ny toerana saingy tsy nohenoiny izany. Ankehitriny anefa filoha ara-dalàna fotsiny izy no mitantana ny Madagasikara satria tsy nekeny rehetra satria izy tsy manana na solombavambahoaka iray aza lany tamin'ny anaran'ny antokony eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Tokony atao izay hatafavoaka ny Madagasikara amin'ny krizy miverimberina. Mila fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra ny firenena. Midika tsy fangarahana fifidianana teo aloha ny mbola fitakiana ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mangarahara ankehitriny amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Laza ihany koa Iado Andriananarivelo fa ny fitondrana ankehitriny no tsy manome sehatra sy lanja ny mpanohitra eny amin'ny antenimieram-pirenena.
mazava ho azy tsy misy lehibe ny mpanohitra eny amin'ny anteny meram-pirenena satria ny governemanta sy ny fidorana ankehitriny no tsy manaiky izany. Na raha nay an-tsakazo sy andavany ny dingana rehetra ny ilaina atongavana amin'ny toeran'ny mpanohitra ofisialy eny amin'ny anteny meram-pirenena. Fa ny mahagaga anay, resaka tsy fahampiana teo amin'ny andinindinin-dalàna no narosony teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tao aorian'io. Izany hoe tsara ny miresaka mikasika ny fifidianana ho avy, fa ilaina ihany koa ny miresaka ny ankehitriny satria ny ankehitriny no anomanana no avy. Ny firosoana amin'ny fifidianana mangarahara sekeny rehetra ankehitriny no vahaolana hialana amin'ny olana atrehan'ny firenena ho hiatrany ajo Andriananarivelo. Hatreto anefa mbola manamafy ny tsy fisiany mangarahara ny fitakiana ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny fanaraha-maso akaiky ny fifidianana sy ny fanomezana famatsim-bola anatanterahana izany. Mitaky ny famotsorana ireo olona voasambotra tamin'ny raharaha maro tato anatin'ny roa taona ireo olom-boafidy ao amin'ny faritra Sofia. Anisan'izany raharaha Lilson René de Roland sy ireo raharaha tao Mampikony, Port-Berger sy ny maro hafa. Fanadadiny mianta Randrianaivo. Manoloana ny raharaha mikasika ny olona Lilson René de Roland sy ireo raharaha tao Mampikony, Port-Berger sy ny maro hafa namoaka fanambarana omaly ireo olom-boafidy ao amin'ny faritra Sofia. Betsaka ny antso izay miatra sy mahazo ny olona tany an-toerana tato anatin'ny roa taona tamin'ny raharaha maro araka ny fanambarana nivoaka, toy ny tranga tao Port-Berger, ny tao Ambodinotso Befandriana-Varatra, ny tao Bealalana, ny tao Mandritsara. Tsy eken'izy ireo ihany koa ny nanamelohana higadra ny olona Lilson René de Roland noho ny fanehoan-kevitra politika nataony toy ny fanaon'ny olom-pirenena rehetra. Ankoatr'izay tsy manaiky ny fabediana sy ny fampisaraham-bazana ny samy zanaky faritra Sofia ny vahoaka ny an-toerana. Mampiakam-peo noho ny firongatry ny fitsaraham-bahoaka ihany koa izy ireo. Milaza ny diso fanantenana amin'ny governemanta ankehitriny izy ireo no ity fariny izay tompony antoka tanteraka amin'ireo toe-javatra mamoa fady mitranga eto amin'ny firenena. Fa valo niteraka savorivory ara-toekarena, ara-tsosialy ao amin'ny faritra Sofia ny governemanta ankehitriny araka ity fanambarany hatrany. Noho izany, mitaky ny amitsorana ireo voasambotra na ireo namoahana didy fampisamborana tamin'ireo raharaha maro ireo ireto olom-boafidy ireto. Mitaky ny anafoanana ny didy nivoaka izay manameloka ny olona Lilson René de Roland ihany koa izy ireo, ary mitaky ny amelana ireo parlemantera rehetra hiasa malalaka. Endrasana araka izany ny toy n'ity fitakiana ity. Telo taona aty aoriana nipetrahan'ireo sinoa any Bealanana. Mody maka hevitry ny mpon'ireo sinoa miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana. Saritsarina satria efa no manana mialofo ny olona akana ny hevitra momba ny fitrandrana bauxite d'aluminium any an-toerana. Fanadadiny Gaetan Handriatsilavo. Nitongavan'ireo solotenan'ny ministera maromaro ny ampy ny solotenan'ny orinasa Madagasikara Aluminium taty amin'ny distrikany Bealanana. Niakatra taty amin'ny toerana isin'ny fitrandrana ireo solotena isan-tokony ireto, nijery ny zava-misy, 3 taona aty aoriany nipetrahan'ireo sinoa. Rehefa vita ny fijerena ifotony, namory ny vahoaka teto Ambatosy sy tao atapon-tanànan'ny Bealanana izy ireo. 3 taona aty aorian'ny nipetrahan'izy ireo, izay vao nisy fampiresana mivantana tamin'ireto sinoa ireto, nampanantena fampandrosoana ny sinoa. Eny daholo ny fitarainanareo rehetra ireny. Raha ohatra zany manohy ny asa izy teneny eto amin'ity faritra ity ka miroborobo ny orinasa, afaka mamaly velony fangatahanareo ny orinasa. Tato anatin'ny 3 taona, tahaka izao ny fahasimbany rano fisotro aty Ampandrana Ambatosy, misy ny toerana hitrandrahan'ny sinoa ny bauxite d'aluminium. Nandritra ny fandarana Grand Dossier no nanaporofontsika izany. Niezaka nandresy lahatra ny fizotry ny tetikasa ny manampahaizana. Zay no ilaina ny fanombanana. Rehefa ataon'ireo ilay fanombanana dia misy ny fanombanana ara-teknika. Ankehitriny zany dia phase de finalisation ny recherche ny fampiresahantsika eto. Sinema ihany anefa izany, ny antony, taizy ireto manampahaizana ireto nandritra ny 3 taona no tsy hita nanazava tahaka ity nataony ity. Faharoa, mpianatra avy any amin'ny sekoly tantanany be ny tanànany Bealanana no nantsony, ameny ny trano, anao izay aneken'ny vahoaka ny tetikasa. Fa teo amin'ny sokajin'olona nasaina
Tsy ampy tsy tena vahoaka zany raha teto Bealana no nasaina fa chef de service. Chef de service amin'ny ankapobeny efa matetika voaasa Ribe Valala efa mahafantatra ny Antsipriany le tetikasa. Fa ny tonga teto dia mpianatry ny sekoly privé ny maire no nasaina tonga maro hanao bravo. Zay zany tonga maro, tsy maneho hevitra, tsy miteny fa mpanao bravo. Tsy diso ny resaka nandeha hatr'izay. Mamofopofona kolikoly hatrany atampony ny fitrandrana ataon'ny Sinoa aty Bealanana. Ireo tena tompon-tany dia mitsipaka ny fipetrahan'ireo Sinoa no nitahotra amin'ny fiantraikany amin'ny andavanandron'izy ireo. Ny distrikany Bealanana izay mahavelo tena ary afaka mivarotra ny vokatra ivelan'ny distrika raha toa ka amboariny fitondram-panjakana fotsiny ny lalana ao anatin'ny distrika. Tsy voatery handalo amin'ny fitrandrahana, animba ny tontolo iainana ny fampandrosoana ity distrika ity. Misy tsy mazava ny didim-pitsarana sy ny fizotro ny fitsarana tamin'ny nitsarana ny raharaha momba ny carrière ankaroka Anjozorobe izay nitotosaina omaly nahiditra amponja vojimaika i Jean Irmon vokatra izay ary resaka osoka mono antony izany mahagaga nefa. Navototra kosa ireo vaty tany voalaza fa nampiatra izay didim-pitsarana osoka izay Zora Kotondrina. Nanao fanambarana ny zanak'androy androany manoloana ny raharaha izay nampidirana amponjany Jean Irmon omaly. Mitaky ny mangarahara sy ny famoahana ny avan'izy ireo tsy misy fipetra izy ireo. Ireto farany izay nanambara fa misy mizana-tsindrinila amin'ity raharaha ity. Dia ny mahavariana Irmon izay manana ny rariny eo anatin'ny fitsarana andray no nitorina. Nitorina la huissier any amin'ny fitsarana. Zay nga mandena zava-misy. Dia napakarina fampanaovana omaly dia nadoboka amponja avy hatrany. Nanaitra amin'ny fanjakana foana zay hoe tsy tsara ny ady. Kaoka mba hatsahatra izao fihetsiky izao. Mahavariana fa manao rajako ny menakondro ry zareo. Vao maika manohy hatrany ny tsy mety atao eto firenena. Koa mba hisakanana ny fihetsehana entany pahatezerana mety hataon'ny vahoaka manoloana izao raharaha izao dia mitaky tsy misy fepetra tsy misy atakalo izahay ny hamitsorana any Andriamatoa Irmon. Mbola miteraka resabetra amin'izao ny momba ny raharaha kariera ankaroka Anjozorobe izay mampifanolana ny Jean Irmon sy Randrianary Miadana Alphonse omaly. Nisy ny fakanambavany an'i Jean Irmon tamin'ity raharaha ity sy ny fampiakarana izany teny amin'ny mpitsaram-panao famotorana vokany nahiditra amponjavonjy-maika tamin'izany Jean Irmon. Fampiasana osoka momba ny fampiarana ny didy laharana fa 927 tamin'ny 20 Desambra 2012. Fandroahana ireo olona miara-miasa amin'ny zanaky masoandro amin'ny kariera Anjozorobe no anton'izany. Ny taratasy nataon'ny vady tany no voalaza fa nampiasana io osoka io. Matoa misy ny fampiasana osoka dia tao ireo nanao osoka. Ny mahavariana nefa ireo nanao osoka izany hoe ny vady tany dia navotsotry ny fitsarana. Raha ny zava-misy ihany koa mbola mifamaofao ity raharaha ity. Raha tsy haivina isan'ny tsy nentim-pisolo vava teo anatrehan'ny filoha voalohan'ny fitsarana ambony ny filazana fa osoka satria tsy nivoaka ara-dalàna tao amin'ny biraon'ilay vady tany namoaka azy ny taratasy fampahafantarana didy amin'ny alalan'ny vady tany na ny signification nentina nanatanteraka io didy io. Misy anefa ny dika mitovy no sady voamarina na certifié conforme amin'ny bokina ndraikitra azo atao amin'ny biraon'ny vady tany manamarina ny namoahan'izy ireo ny taratasy fampahafantarana ilay didy. Teo ihany koa ny mikasika ny resaka fahadisoana adresy ao anatin'ilay taratasy saingy misy ihany koa ny fanomezam-pahefana feno momba ny asa mahakasika ny fahamarinan'io adresy io. Etsy ankilan'izay efa nivoaka tamin'ity fiandohan'ity herinandro ity ihany koa ny didy mampiatona ilay didy nivoaka tamin'ny 20 Desambra 2012 lasa teo. Nambaran'ny filoha voalohan'ny fitsarana ambony fa noraisina avokoa ireo tsiny rehetra nentin'ny mpisolo vava Anandrianary Miadana Alphonse ary didina ny fampitsarana io didy laharana fa 927 io. Izany hoe mananjo iverina miasa ao amin'ny kariera izany Jean Irmon ary tsy maefa mampiditra ny Randrianary Miadana Alphonse ny teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Mbola niditra tany an-toerana niaraka tamin'ny polisin'ny FIPA nefa ireto farany tamin'ny herinandro lasa teo raha ny fanampim-baovao na dia tsy misy didy milaza izany aza.
Lafim-baovao hafa kosa indray dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ny fisian'ny Aino Manjery hoy ny teo anivon'ny ONG Ilontsera. Manana andraikitra lehibe izy ireo amin'izany na ny Aino Manjery izay manohana ny fitondrana na ihany koa ireo manohitra. Fanadidiny Zorako Tondrina Trano. Mazava ny voalaza ny fanambarana nataony teo anivon'ny fikambanana tsy miankina Ilontsera momba ny anjara andraikitry ny Aino Manjery eo amin'ny fiarahamonina indrindra amin'izao taona 2012 izay efa mampiroborobo ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao izao. Mpanabe sy mpitaizana eo anivon'ny fiarahamonina ny Aino Manjery raha nambara ny tompona andraikitra avy eo anivon'ity fikambanana tsy miankina ity, na avy aiza izany na avy aiza, na io firehana avy amin'ny Aino Manjery manohana ny fitondrana na ihany koa ireo tsy manohana. Zava-dehibe tokoa ary averina ihany hoe ny andraikitrareo fantatrareo tsara ary kanefa zay mantsy mba tiako tsindriana fantatry ny Ilontsera ngeny za tsy tena ny fahoriana eny ny fahoriana mianjady amin'ny mpanao gazety eo amin'ny fanatanterahana ny adidiny sy ny asany ny andraikitra masina izay mipetraka aminy satria ny mpanao gazety koa dia tsy hoe mampafantatra amin'ny vaovao fa eo koa atao hoe andry anankiray lehibe eo amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ka eo mahatonga eo zahay Ilontsera ifanohantsika ifanampy fa tsy ifamono hoe zay angambany. Raha tsy ahivina ity fanambarana nataon'ny ONG Ilontsera ity mbola olana mipetraka ny fisian'ny sakatsakana amin'ny fanokafana ny Aino Manjery sasany na dia mifanahtsahana aza ny fitaovana ampelantanan'ireo eo amin'ny fitondrana sy ny mpanohitra ny fitondrana ho izy ireo mbola hita ho tsy mampifandanja ny rotonta ny fisian'ny fanakanana ny fanokafana na fanakanana ny fanitarana ny Aino Manjery sasany nanomboka tamin'ny taona 2012. Zava-dehibe anefa ny fahafahan'ny rehetra maneho hevitra na io avy amin'ny mpanohana na avy amin'ny mpanohitra raha ny fanazavana hatrany indrindra manoloana ny toetra raha ara-politika eto Madagasikara ankehitriny amin'izao taona melon'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka amin'ny taona 2012 izao. Tafiditra indrindra ao anatin'izay fanabeazana izay nisy ny fanaovan-tsony ny fiaraha-piaramiasa eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ONG Ilontsera amin'ny fanabeazana dieny anam-pianarana amin'ny fampiasana ny Aino Manjery izay. Omafy ny sazin'ireo orinasa tsy manaraka ny fepetra tokony omena ny mpiasa ohatra amin'izay ny tsy fanajana ny ora fiasana, ny tsy fanajana ny karama faran'ny ambany na ihany koa ny tsy fanarahana ny fiakarana 800 ho an'ireo sehatra tsy miankina hiafara amin'ny fanakatonana ny orinasa ny tsy fanarahana ireo fepetra ireo hoy ny minisitra tompony andraikitra Fanadidiny Mikaela Ramarla. Omafy ny sazy miatra amin'ireo orinasa tsy manaja ny sofototra ny mpiasa. Isan'ny tafiditra amin'izany ny fampiakarana ny karama voafaritra ho 800 ho an'ny sehatra tsy miankina, na ihany koa ny zo amin'ny fitsaboana, ny fiahiana ara-tsosialy toy ny CNAPS, ny tsy fisian'ny delegen'ny mpiasa, ny tsy fanajana ny ora tokony iasana sy ny tsy fanomezana karama amin'ny heure supplémentaire raha ny fanazavan'ny ministry ny asa-panjakana, ny asa sy ny lalàna sosialy androany. Ny fanaraha maso dia hidina ny toerana l'inspecteur de travail rehetra ny tena koa ny ministra ny asa dia hidina ny toerana ary tsy izay ihany ny zavatra raha maso fa be dia be ny zo fototra ny mpiasa. Déclaré amin'ny CNAPS ave izy voahaja ave ny karama farany ambany dia ahoana ny fomba fitsaboana azy raha misy accident de travail ina ny zavatra miseho amin'izany karama resahanareo zany tsy le karama ihany fa jerena koa hoe raha miasa mihoatra ny tokony ora iasany le mpiasa mahazo majoration tena izy ve le izy sa atao ambanin'izay. Maro amin'ireo orinasa tsy miankina no tsy manaraka ny fenitra rehetra amin'ny fampiasana eto amin'ny firenena raha ny fanazavan'ny syndicat ny mpiasa. Tsy mbola misy ny antotanisa mazava mikasika ity toetra raha ity. Izy kosa ny fidinana ifotony ataon'ny ministera tompony andraikitra ho an'ireo orinasa tsy miankina ireo ary isy ny sazy goavana raha ny fanazavana. Eto dia manao antsoavo ho an'ny mpiasa rehetra indrindra avy amin'ny sehatra tsy miankina. Manomboka izao azonareo atao ny manohatra ny amin'ny ministeran'ny asa fa aza mametraka anarana tsy maninona so dia voaenjika anareo rehefa avy eo. Fa za kosa miangavy hoe mba zavatra hita fototra, zavatra mitombona
tondroy tsara hoe ary le orinasa tsy manaja anreto zo fototra ny mpiasa reto fa dia ho tonga zay ohatra fotsiny hoe tsisy règlement intérieur aiza ny délégué du personnel nisy ve be dia be tsy manaraka an'izany dia omena fotoana izy anatin'ny 2 herinandro na 3 herinandro dia hiverinandray mandeha zay raha ohatra ka récidiviste le orinasa dia voatery zay manakatona. Tsy ny orinasa afaka barery ihany ankehitriny no tsy manaja ny sofototry ny mpiasa raha ny fanadihadiana trany. Mihitatra hatramin'ny orinasa tsy miankina isatsokajy ny olana io. Hatreto, lasa fanararaotana ataon'ny mpampiasa ihany koa ny tsy fahafantaram-piasa ny zon'ny asa. Tontolon'ny asa izay hatrany dia ny tsy fahamatorana amin'ny asa sy ny tsy fifehezana ny teny vahiny ireo amin'ny akabehan'ny olana amin'ny fidirana ny sehatry ny asa eto amin'ny tsika. Tsy ampin'ny orinasa raha ny fanazavan'ireo tanora mpitady asa. Fanadidiny Mikaela Ramarolahatra. Mampiakatra ny tahan'ny fahatrany eto amin'ny firenena ny tsy fananan'ny tanora asa. Raha ho an'ny Madagasikara ohatra, tafakatra hatramin'ny 770 isan-jato ny tahan'ny fahantrana raha ny fanadihadian'ny BIT na ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Sarotra ny fitadiavana asa raha ny fanazavan'ireo tanora mpitady asa. Mbo hitady asa mbo afaka amelomana vady aman-janaka. Nianatra matematika informatika nandritra ny 5 taona mbola tsy nahazo asa jusqu'an'izao. Ny olona zao maro ny mpianatra mahavita fianarana nefa ny établissement na ny société na ny compagnie zany tsy ampy eto Madagasikara zany mahatonga azy. Etsakilany fanararaotana ho an'ny mpitady asa ihany koa ny hetsika maro isan-karazany momba ny asa izay laharina toy izao hatrany. Manamarina fa maro ny tanora tsy hanasa eto amintsika. Ny tsy fahampian'ny fahamatorana kosa no olana raha ny fanazavan'ireo ivitoerana mpanelanelana momba ny asa. Misy zany na tsy manana diplôme le olona na manana izy na tsy manana expérience voninareo orinasa reo hanome ny tolotr'asa ho an'ireo ankizy ireo zany ka tsy dia hoe le any problème zany fa le fahamatorana iny moa averimberina foana fahamatorana le ankizy zany hoe mila matotra zany rehefa mitady asa. Faharoa ny fifehezana ny teny vahiny zay ny zava-dehibe. Raha reo voafehy reo dia tsy hitako izay olona. Le tolotr'asa ange misy marina fa mandalo crise tsika fa le olona matotra mahafehy an'le asa zany no problemantsika amin'izao fotoana izao. Hatreto raha ny fanadihadiana hatrany 20 isan-jato n'ireo tanora mahavita fianarana no tsy mahita asa ary 20 isan-jato eo amin'ny tontolon'ny asa kosa dia manao asa tsy mendrika. 770 isan-jato ny asa misy eto Madagasikara dia tsy misy fiarovana ara-tsosialy ary ao anatin'ny sehatra tsy manara-penitra. Notanterahana androany ny hetsika momba ny asa ho an'ny tanora izay maharitra 2 andro. Tolotr'asa manodidina ny 4,000 no hita amin'izany. Maloto ny rivotra iainana eto an-drenivohitra manokana. Raha nitatitra navoaka ny OMS mihoatra ny fenitra tokony izy izany. Nanazavany teo anivon'ny ministerany tontolo iainana androany fa tsy mbola sokajiana ho firenena maloto rivotry Madagasikara. Fanadidiny Michela Ranardzo. Ambony tany fahaloton'ny rivotra eto an-drenivohitra raha nitatitra navoaka ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé tamin'ny ity taona ity. Tanàna enina Analakely, Ankadimbahoaka 17 hektara, Anosy-Be, Ambandisy, ny tunnel Amboda ireo ny ompana ny fitsirina. Mihoatra ny fenitra isan'andro izay tsy tokony oatra ny 20 mikrograma isaky ny metatra toratelo isan'andro mandina ny 720 sy 803 mikrograma metatra toratelo no hita eo amin'ireo toerana enina ireo. Ny tunnel Amboda kosa no ahitana tambo indrindra amin'izay fahaloton'ny rivotra izay mandina ny 470 sy 720 mikrograma metatra toratelo ao anatin'ny 2 andro. Na izany azy anefa tsy azo isokajiana ho faritra isan'ny maloto rivotra indrindra na pays le plus pollué Madagasikara raha ny fanazavana. Marina tokoa aloha fa misy miteny an'izany hoe eto Madagasikara dia hoe ambony pollution. Indrindra manao hoe Antananarivo dia ville le plus pollué dans le monde. Parmi moa zany. Kanefa zay aloha raha hafa ahitana anazy raha ohatra mihoatra amin'ny tany hafa sy mitovy. Raha ohatra ka ny Chine anao 100 metatra dia efa tsy hitanao satria mazavona noho ny pollution tratrika tobile. Fa hita ny mbola malalaka zany. Faharoa manaraka an'izay koa eto Madagasikara dia zao ny fipetrany. Amin'ny tanàn-dehibe amin'ny tanàna misy toeram-pamokarana matanjaka ohatra ko Tamatavy, Majinga sy ny tany no ahitana an'izay pollution zay. Fa na dia zany na sy zany
toerana voatokana ihany matetika ahitana anazy ohatra zao ao Analakely sika dia hitasika anazy ohatra amin'ny Tinely ao Ambanidia zany na Ambohida dia any Tamatavy zao dia hitasika any ohatra amin'ny Kinandy Pangalana hitasika hoe miboly maloto koa le rano amin'ao misy an'ireto hydrocarbure sy ny tarin-reto fa raha fa miala ny tanàn-dehibe ianao dia hoe mihena zay ary dia tsy hita taratra aza fa dia tena madio ny rivotra. Miainga avy amin'ny tsirairay ny fikajizan'ny tontolo iainana saingy raha ny fanazavana hatrany tsy ho afaka amin'ny fahaloton'ny rivotra ny firenena iray raha toa ka mbola misy ny famokarana. Tsy maintsy misy ny pollution raha mamokatra ianao hoe mihinam-bary aza misy lasaka fiteny zany neneny zavatra ataonao dia tsy maintsy moana misy loto manaraka an'izay fa tsy maintsy datanana. Raha tsy ahivy ny PM 2.5 partikula hita ny anatin'ireo setroka ary mipetaka any amin'ny avokavoka io no isan'ny mpandotoan'ny rivotra indrindra. Arabia Saodita no firenena ahitana rivotra maloto indrindra eto an-tany arahin'ny Koweït ary Qatar. Any Eropa kosa Bosnie sy Bulgarie no maloto rivotra indrindra. Ghana, Nigeria sy Zambie kosa no firenena afrikanina ahitana an'izay rivotra maloto izay. Miaina ny vola miditra ho an'ireo mpivarotra sakafo noho ny fiakaran'ny vidiny hena amin'izao fotoana izao. Tsy mampiakatra ny vidy sakafo anefa izy ireo ny fatrany kosa no voaterina hena raha ny fanazavana. Fanadadiny mianta Randrianaivo. Manoloana ny fiakaran'ny vidiny hena izay efa naharitra nandritra ny herinandro maro izay miaina ny vola miditra ho an'ireo mpivarotra hani-masaka. Eto amin'ity toerana fisakafoanana iray ity ohatra ny Henomby no mampalaza azy ireo. Raha toa ka tsy niakatra nefa ny vidiny Henomby manokana, tsy misy fiantraikany amin'ny vola miditra izany noho ny fiakaran'ny vidiny teo aloha izay ambony kokoa raha ny fanazavany. Ny Henomby ritra no tena mampalaza anay eto. Tena hita mihitsy le fisolotany hena. Zao moa izany hoe ny hena zany izy fa zarafa ny hena. Keo izy rehefa miakatra isan'andro nefa zao izy ao anatin'ny herinandro izy vao mihena kely ohatrany ny zavatra misy ronjay. Karakaraky mitavy le hena le prix ny alaiko any amin'ny grossiste amin'io. Misafidy ny tsy ampiakatra ny vidy sakafo anefa ny ankamaroan'ny mpivarotra noho ny fitazomana ny mpanjifa. Voaterina ampiana amin'ny fatrany laoka izy ireo. Mampiana anazy mihitsy le izy. Le na amin'ny fatrany ary mihena. Fa tsy miteny le teo aloha satria ny prix amiaka nefa le aty amin'le izy afaka miakatra isan'andro isan'andro. Arakaraky ny anan'ny grossiste zany raha miakatra anany dia arakaraky izany ety. Ety zany tsy mitovy anana grossiste miakatra isan'andro fa arakaraky tsy ny hoe herinandro ohatr'izany satria minanaina be le olona raha vao solitra isan'andro le izy. Tsy ny hena tsotra ihany, niakatra ihany koa ny vidiny sosisy, atikena, totokena eny amin'ny mpivarotra an'Antanina. Ho an'ny sosisy ohatra raha toa ka nojifaina 2,5 ny kilao teo aloha, niakatra ho 2,5 izany amin'izao fotoan'izao. Ny totokena raha toa ka 2,5 ny kilao teo aloha, niakatra ho 2,5 ihany koa izany amin'izao fotoan'izao. Tsy mbola misy mangirana atretony mahakasika ny raharaha fankahana ankeriny zanaka mpandraraha iray tetsy Tsaralalàna. Misy ny dingana arahana amin'ny fanadadiana trangana fakana ankeriny tahaka izao hoy teo anivon'ny gendarmerie pirenena. Fanadadiana avy hatrany. Mitovy amin'ny fomba fiasa amin'ny raharaha rehetra ihany ny fiatrehana ny raharaha fakana ankeriny raha ny fanazavana voaray teo anivon'ny gendarmerie pirenena etsy amin'ny Toby Ratsimandrava raha nanontanian'ny mpanao gazety mikasika ny raharaha fakana ankerina zanaka mpandraraha tetsy Tsaralalàna. 13 andro aty aorian'ny sy ny tranga tsy mahafantatra ny makasika ity raharaha ity ny polisy pirenena raha nanontaniana androany. Mikasika ny voalaza fa fisian'ny fakana ankeriny tamin'ny herinandro iny dia tsy mbola maharevo vao mikasika ny mihitsy eto anivon'ny polisy pirenena. Fanadihadianany angom-baovao atao inona marina zavatra niseho dia tsy maintsy miainga amin'izay foana mantsy ireny. Fa le izy zany rehefa mahatonga an'ilay fianakaviana tsy milaza ny matahotra hoe sao dia satria mantsy matetika rehefa misy fakana ankeriny dia mampilaza foana le mpaka-keriny hoe raha milaza amin'ny polisy nareo dia vonoina ny avanareo dia mba hisy tahotra noho izay dia matetika ny olona tsy milaza dia ampitatro filaminana. Efa miroso amin'ny fanadihadiana kosa ny eo anivon'ny polisy pirenena raha ny fanazavana trany. Hatreto anefa tsy misy ny fivoaran-draharaha. Mampametra am-pantaniana ihany koa ny mikasika ny fomba fiasa sy ny fiaraha-miasan'ireo mpiantsehatra eo amin'ny fitandroana filaminana eto amin'ny firenena. Raha tsy ahivina, ny trantsehatra tamin'ity raharaha ity ny masoivo frantsay tahaka ny fanaony amin'ny tranga fakana ankeriny teratany frantsay na manana zo-pirenena frantsay. Hatreto aloha tsy mbola nisy ny vokatra. Tsy ahivina fa teratany karana 20 taona mizaka zo-pirenena frantsay ity tratra ny fakankeriny ity.
Zandary polisy samy nidina any Befandriana avaratra taony ny fitsaram-bahoaka ny tranga tany an-toerana ny sabotsy lasa teo izay namoizana aina polisy roa isin'ny fisamborana ireo nanatanteraka ny famonoana olona iny raha ny fanazavana azo androany fanadadiny mianta randrianay. Tsy toy ny raharaha fitsaram-bahoaka nahafatesan'olon-tsotra maro ny fitsaram-bahoaka ny tranga tao Befandriana avaratra iny. Ny hazakazaka nidina tany an-toerana ny polisy-pirenena raha nahary ny tranga iny. Isy ny fanadihadiana ary nanamafy androany teo anivon'ny polisy-pirenena fa ho samborina ireo nanao ny famonoana. Aza dinoana fa polisy tahaka anay, izany hoe fianakaviana io ny ara-pavoazana io ka ho gaga ve nareo hoe andeha hijery ny fianakaviana izahay. Io no nambaran'ny komisera Ranefson Alexandre Sylvain, tompon'andraikitry ny serasera ao anivon'ny polisy-pirenena raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity. Polisy no niaran'izany fitsaram-bahoaka izany hazakazaka araka izany fanadihadiana momba iny raharaha iny. Hatreto aloha mirongatra ny fitsaram-bahoaka manerana ny nosy ary tsy misy sarangan'olona intsony ny vahoaka tezitra na ny olon-tsotra na ny mpitandron'ny filaminana. Tsy voalohany no niaran'ny fitsaram-bahoaka ireo mpitandron'ny filaminana. Tsy ahivina fa Zandary no namoy ny ainy tany Mananjary tamin'ny faran'ny volana Desambra taona 2024 lasa teo. Tsy hita mazava hatreto ny vahaolana ento mitondra hamongorana ny fitsaram-bahoaka izay miha-mahazo vahana. Feno 10 taona androany namoronana ny skoto maneran-tany na skoto zazalahy na ihany koa skoto zazavavy. Ibaden Powell no namorona izany tamin'ny taona 770 entina namarina ny tsingeritaona namoronana ny skoto ny fitondrana fanamiana isaky ny 12 febroary isan-taona. Ankoatran'izay dia isy ihany koa ny firotsahana nataon'ny skoto amin'ny fanadiovana maro samihafa hita amin'izao. Fanampanazavana. Tanjona fanabeazana skotisma dia zao hoe fanomezana andraikitra ny tanora tamin'izany vanim-potoana izany. Tao anatin'ny fivoarana ny fanabeazana ny tanora ny anglisy tamin'izany fotoana izany dia ny Baden Powell izay miaramila anglisy no nahita fa rehefa homena andraikitra ny tanora dia mahavita zava-dehibe mihoatra noho ny lehibe izy. Dia tsy nijana tamin'ny hevitra anankiray izy fa nitariny hatrany izy ireo nainga tamin'ny fiainam-bondrona tonga ny faritany anankiray tonga ny firenena anankiray ary manerana n'izao tontolo izao. Dia anisany misitraka an'izany tsika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fitazana zazavavy na ny fanilo na ny mpanazavy ho an'ny aty amin'ny dia misy ny antily ny kiady ary ny tily eto Madagasikara. Eo amin'ny 200,000 eo ny isatsika amin'izao fotoana izao misandrahaka amin'ny faritra 20 manerana Madagasikara. Tahaka ny mahazatra dia anatraka tokabarotra isika alohany anarahantsika ny makasika ny tunnel. Asa miavaka iray ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena. Journée de l'emploi et de la formation 9e édition, le 22 et 23 février 2017 au Palais de Sport Mahamas. Organisé par le cabinet de recrutement MRH. Déposez vos CV, comment construire son CV, conférences et débats, partenaires officiels, Orange Madagascar, CMT, Compagnie Madagascar de Textile. Pour plus d'informations, consultez www.emploi-mrh.com ou contactez MRH 032 12 520 09, 034 20 520 09, 033 15 520 09. MRH, votre cabinet de recrutement. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ve ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga zoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanohana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve severa ora amsia mba haingakaingana kely ianao fa zange mba maiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Afakily
masina telo ny droka tsara tsy miparitaka hidiny mihitatra malefaka sady manchery ny akora malefaka sy manitra ho aminy dia iarovana ny hoditry ny zanako sambatsambatrehizany zanako izany couche slippers couche atokisako. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika ny tunnel na lozika eto Antananarivo indray no ampahafantarina anao anatao anatin'ny fampalalam-baovao ny tunnel Bandi sy ny tunnel Amboda izay mampifandray toerana maro. Fanadadiana. Isan'ny mampiavaka andrenivohitra ny fisian'ny tunnel na lozika ny fandikana azy amin'ny teny malagasy ny eo Amboda ary ny eo Ambojatovo. Raha tsy fikarakara nefa ireo tunnelina ireo, misy mitritra, misy rano mitete mandavataona, maizina lalandava ihany koa. Raha tsy ivina ny tantara ny tunnel Amboda natsangana voalohany tamin'ny taona 1970 izay mirefy 100 metatra. Nitondra ny anaran'ny gouverneur général Madagasikara ity tunnel ity tany Ampiandohany. Fantatra amin'ny hoe tunnel genre Laimon kosa izy ankehitriny. Raha ny fanazavana trany ny taona 1970 no niorina ny tunnel Bandi, izany hoe 10 taona taty aoriana. Ny losika vita voalohany dia ny losika Amboda tamin'ny taona 1970 ary mirefy eo amin'ny 100 metatra eo ny halavan'izy io ary nampitondraina tamin'izany fotoana izany ny anaran'ny gouverneur général Madagasikara Garbi. Fa taty aoriana izy io dia novaina nampitondraina ny anaran'ny tanindrazana anankiray antsoina hoe Jean Laimonga. Dia hatramin'izao zany mitondra ny anarana Jean Laimonga ny losika Amboda io. Losika faharoa dia ny losika Bandi. Losika Bandi indray dia vita tamin'ny taona 1970 ary nampitondraina ny anaran'ny gouverneur général Madagasikara tamin'izany fotoana izany Léon Kaila. Taty aoriana moa somary adino izay anarana Kaila zay fa natsony olona tamin'ny fomba tsotra hoe tunnel Bandi izy io. Raha ny tantara natao ampifandray ny ivon'ny tanàna Antananarivo amin'ireo faritra manodidina ireo tunnel roa ireo. Tonananganana an'ireo tunnel ireo dia mba ahafahana nampifandray ny ivona Antananarivo izany hoe Analakely sy manodidina zany amin'ny faritra atsimo voalohany indrindra. Izay ny antony nananganana ny tunnel Amboda. Ary ampifandraisana kosa ny faritra ampovoan'ny Antananarivo amin'ny faritra avaratra ny antony nananganana ny tunnel Bandi. Raha tsy ivina natahorana hiotsaka ny tunnel Bandi ny taona 2014 ka izay no antony nametrahana aro-loza izay hita ankehitriny. Hatreto ny komina trano no misana ny fikojakojana sy ny fanatsarana ireto lozika eto Antananarivo renivohitra ireto toy ny kisary izay hita ao anatiny. Asa miavaka iray indray no entina aminao amin'ity hariva ity dia ny fiambenana moto sy ireo bisikileta ao amin'ny tsenana Nosbe. Antapitrisany maro no tsy maintsy ambenan'ireo mpiambina isan'andro. Fa ny adadiny Mikael Ramarola. Toerana iray tsy mitsahatra feno moto sy bisikileta eto amin'ity toerana ity eto Nosbe. Ireo tatsaha lavitra fodiana sy ireo mpivarotra ato amin'ny tsena Nosbe no mametraka izany eto. Iray amin'ireo mpiambina miisa 230 eto amin'ity parkina ity raha Hermanana Olivier izay efa ho 9 taona izay nanaovana ity asa ity. Tsy maintsy misy ny fandaminana ny asa rehetra alohan'ny hanomboana ny asa isan'andro sy amin'ny ora famararana izany. Zay zao miditra alomba zay maraina amin'ny fiditsasany dia manao passation zay dia vita amin'ny lama tsara passation dia mandray ny asanay zay. Zay zany tena fomba fiasanay. Misy zao no ohatra hoe omaly dia miala izy arapitso amin'ny fiditsasany dia tonga izay zany dia manao passation tsy maintsy isaina tsirairay ilay bisikileta satria nandray efa nisy problème izy ohatra hoe tamin'ny enina maraina ka teo tamin'ny fiditsasany teo dia tsy maintsy atao passation zany izy dia isaina tsirairay dia atao manaraka numéro ilay izy. Eo amin'ny efa maraina zany dia efa misy parking efa misokatra amin'ny parking dia atsamin'ny fiditsasany indray zany zany hoe le ny asa tamin'ny alina zany no mbola manao mba tonga ny eo amin'ny efa maraina ka atsamin'ny fiditsasany alohan'ny elany dia zany le ilaivana an'ilay passation ohatr'izay ilay izy. Nahafa-po kosa ny fiambenana sy ny fametrahana bisikileta raha ny fanazavana taan-tsaha fampiasan'ny parking. Za mpakahentana eto isan'andro alady ihany tsy maketo ary anisan'ny tena fivelomako ito zavatra ito. Amin'ny ankapobeny mahavita torotelo
alady tokana ihany any Somaketo. Nandritra ny taona 2003 no nametraka bisikileta teto. Tsika zao taona 2017 mbola tsy nisy mipika ny fitaovam-piasako hatreto aloha. Tsy maintsy misy ny fanomezana jeton ho an'ireo mametraka moto sy bisikileta eto amin'ity toerana ity, ahafantarana marina ny tena tompony sy alana amin'ny mpangalatra raha ny fanazavana. Alohan'ny atongavana eo zany aloha dia afa mifandray tsara zany ohatsy hoe mifampiaraba aloha tsika ianao. Dia tonga eto amin'ny parking ianao dia omeko jeton ianao. Dia alohan'ny hamezako anao jeton raha ohatsy hoe vaovao ianao dia afa tsy maintsy manazavanao tsara hoe tandremo sao very le jeton. Zany hoe ity zany sarotra be ity raha vao very. Dia tsy azona mihitsy le moto anao na hoe bisikileta anao ka very ny jeton. Raha tsy hoe raha-pitsy maraina dia mila mitondra taratasy mazava ianao zany zay ho afaka mandray mahazo le zay ho afaka mandray le moto anao na anao ara le moto. Strict mihitsy zay satria valera be amina million maro mihitsy zany ny tena valera indrasana eto. Misy 500 mahery isan'andro ny isan'ireo bisikileta sy moto mifamezivezy eto amin'ity toerana ity raha ny fanadihadiana. Manana fikambanana ihany koa izy ireo amin'ity asa fiambenana ity ho an'ny eto amin'ny tsenana Nosy. Mahavelona ny asa raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia ny farany herinandro teo ny fantatra ireo pilomany efatra isolontenan'i Madagasikara amin'ny lalao iraisam-pirenena eo amin'ny taranja lomano izay atao any Hongrie ny volana Jolay ho avy izao. Fanadihadiana. Taorian'ny fifaninanana ny ho tompon-dakoka ny Madagasikara teo amin'ny dobo filomanosana amin'ny refi 20 metatra teo mivotovozona ny farany herinandro teo izay ny fanindran-dalana tamin'ny test de classement anasokajiana ireo ankizy isolontenantsika amin'ny fifaninanana fiadiana ny amboara eran-tany eo amin'ny taranja lomano atao any Budapest Hongrie ny fa 14 hatramin'ny fa 30 ny volana Jolay izao. Fantatra ireo isolontenantsika amin'izany eo amin'ny sokajy zazalahy misy an'ira Solonjatovy Mikael avy ao amin'ny kluba ny Saint-Michel izay nahazo ny isa 703 sy Andrianirina Lalanomena Antony nahazo ny isa 470 sy 307. Teo amin'ny sokajy zazavavy kosa indray Razafy Elodie nahazo ny isa 703 sy Rabetsara Ainaes Telafis nahazo ny isa 273 Nahitana fiakarana avokoa ny zava-bitany ireo pilomany nandritra ity fifaninanana ity izay samy nanamontsana ny zava-bitany tsara indrindra ny taona lasa. Raha teo aloha 3 hatrany ireo solontenantsika tamin'izany ny valy ny fangatahana ankehitriny ka noekena teo anivon'ny federasiona iraisam-pirenena ny taranja lomano ny ahafahantsika mandefa solotena 4 hiatrika izany fifaninanana iraisam-pirenena izany. Anana tombony be araka izany ireto pilomany malagasy ireto ao anatiny ity lalao ity. Efa niroso tamin'ny fanomana tena sahady amin'izao fotoana izao ireo ankizy hiaro ny voninahim-pirenena amin'izany taranja lomano izany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mpifindra monina 770 mikasa hiazo ny Frantsa no hita faty mamorona ny Tripoli. Tsy ampy ny fitaovana eo am-pelatanana hono teo anivon'ny Croissant Rouge any an-toerana ahafana mikarakara ireo faty. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Eto amin'ity morontsiraka manakaiky ny Tripoli ity no hita ireo faty. Mpifindra monina 770 no namoiny ainy. Nirotsaka nitsehatra hitatitra ny razana ireo mpilatsaka ny sitrapo ao an-toerana saingy noho ny tsy fampiny fiara sy ny fasanandevenana azy ireo mbola mijanona eo morontsiraka ny faty. Miseho matetika amin'ny morontsiraka libianina ny tranga tahaka izao any an-toerana izay lasa mbom-piaonan'ireo mpifindra monina ho any Eropa. Fidiram-bola ho an'ireo mpitatitra mitondra olona mihoatra ny isa manara-dalàna izany. Ny taona 2024 ohatra mihoatra ny 7 alina sy 1 hetsy ireo mpifindra monina ny azo ny morontsiraka italiana. Sahirana vokatr'izay ireo mpiambina sistany. Ny aliny alatsinainy lasa teo ain'olona mihoatra ny 300 no avotra noho ny asa fanavotana nataon'izy ireo. Ao amin'ny ivitoerana natokana andraisana azy ireo ao Tripoli, amanjatony ireo fianakaviana mizaka ny tseran'ny ainy. Nandefa solotena ny antoerana ny ONU, nandesy lahatra ny amerenana ny sitrapo ireo mpifindra monina. Ny atsara ny fandraisana azy ireo ny solotena ny ONU, manana sakafo, nomena toerana atoriana ary raisina an-tanana ny fahasalaman'ireo mpifindra monina. Zava-dehibe zany. Aorian'izay, isy ny famerenana azy ireo an-tsitrapo any amin'ny firenena ny aviany avy. Raha te hiverina izy ireo, tokony isy ny ahafahany manao izany. Hatreto, mitady fomba vaovao ny Europeanina ampiena ny fifindra-monina. Nisy kosa ny fanaovana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Libia sy Italia, anamafisana ny fanaraha-maso ny sistan'izy ireo.
alohan'ny sarahana dia averina aminao ireo vaovao songadana tamin'ity alina ity tokony ajaina ny lalàna velona eto amin'ny firenena mialohan'ny irosona amin'ny fifidianana raha ny nambaran'ny filohan'ny antoko malagasy miara miainga nandritra ny fandalovany tao amin'ny TV5 Monde omaly tany Paris. Telo taona ao teoriana nipetrahan'ireo sinoa any Bealanana mody maka ny hevitry ny mponina ireo sinoa miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana saritsariny ihany satria efa nomanina mialoha ny olona akana ny hevitra momba ny fitrandrahana bauxite d'aluminium any an-toerana. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Coca-Cola nanolotranao teo ny vaovao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotranao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.